Faly miarabatsika rehetra. Zay mpanaraka ny pedy Paolo Emilio Raolinarivo Solonavalona. Miezaka mijery hatramizay de mandefa zavatra mampitsikitsiky mahafalifaly eo amin'ny pedy. Fa izy le vao niteneniko teo natoko menamena mihitsy misy faly zany any hoany. Raha vianao tsy miteny nefa manakambara. De zay le titran'le hira teo. Hiran'ny zalahy namana Soravary iny. Ohatran'ny mandroso midina isika salamrano. Satria tatran'le zarazara anjakana de ampianarina zavatra diso ny taranaka mapara. De magaga velantsika mihanaka eo amin'ny réseaux sociaux le zavatra diso sy ny fihevitra diso. Fa tsy mba misy mahasamanazava satria matahotra kritika de mila hazavaina nefa ny zavatra rehetra. Ary tsy mahadiso raha hazavaina satria nenay reto mipetraka eto mandrakizay ny zavatra ampitenenina ny sy tenenina sy ampihenona ny taranaka malagasy sy ny vahoaka malagasy. Resaka organisation internationale no hazavaiko androany amin'ny maha juriste publiciste azy sady internationaliste. Tanora ihany le mandeha any Genève mamonjy ny Conseil des droits de l'homme amin'ny Palais des Nations. Organisation internationale, organisation régionale, de organisation sous-régionale. Satria betsaka ny resaka tatoaty fa handray ny COI Madagascar handray ny le fivorina de misy sasany mihevitra avy teo handray ny SADC. Misy sasany zany mihevitra hoe voandroany ve tsika ny membre tanatin'ny zany zavatra zany. Atomboka avy any ambony le izy satria io resaka fifandraisany iraisam-pirenena de misy ny antsoina hoe relation multilatérale. Zany hoe firenena maro be zany no anatin'le mpikambanao de zay maha multilatéral azy satria betsaka be ny mpikambana. Ohatra zao Organisation des Nations Unies. Zany Organisation des Nations Unies zany nanomboany des Sociétés des Nations. FDN. Raha misy mahatadidy le lesona histoire géographie tamin'ny terminaly na ny troisième classe de troisième aka BPC fa nampianarina an'izany. De am'izao fotoana zao zany ny Organisation des Nations Unies efa misy eo amin'ny 193 membres. 193 telo amin'ny sivifolo amin'ny zato mpikambana anatin'ny Organisation des Nations Unies. Ary mba manontany antsika tao mivina Madagascar mba niditra tanatin'io zavatra io. Juste après ny déclaration ny indépendance tsika. De tamivina zany isika. De tamin'ny 1960 ny adhésion ny Madagascar efa mpikambana mavitrika tao anatin'ny Organisation des Nations Unies na ONU ny fahafantarantsika azy. No ONU ma ONU azy zay de a New York, USA, United States of America na États-Unis d'Amérique itsika ny siège efa misy fivorina zany de ny siège any daholo ny olona ny firenena rehetra zany mivory de manao kabary arakaraka ny lohahevitra na ny ordre des jours zay anaovana an'le fivorina. De eo zao nitsika miteny izy no filoham-pirenena tamin'izany andro zany de ny président Philbert Tsirana nanapiditra any Madagascar. Sy ireo parlementaire tamin'izany andro zany no nandany le adhésion ny Madagascar satria tsy maintsy mandalo parlement, mandaro approbation na parlement ny fidirana anatina organisation internationale. Raha izay ONU, Organisation des Nations Unies. Ary manaraka azy inona ngezangeza mba mahamambra ny Madagascar de nisy ny antsoina hoe Organisation de l'Union africaine. Fa nio izy Union africaine fotsiny taty aoriny. OUA izy taloha de lasa UA, Union africaine. Anatin'ny Union africaine io de misy membre na mpikambana 520 eo. Ary isan'ny mpikambana tao koa le Madagascar malalatsika. De ovina koa izy niditra tao tamin'ny 1963. Nidirany Madagascar tanatin'ny Organisation de l'Union africaine zay nivadoka Union africaine. De izy koa tompoko ny mpitondra tamin'izany fotoana zany. De mbola ny président Tsirana nitondra tamin'izany raha tsy diso aho.
de tsy maintsy misy approbation ny parlement tam'izany andro zany nilanina tao amin'ny parlement ny adhésion tsika tamin'ny organisation de l'union africaine zay nivadika union africaine. Mandeha ny taona mandeha ny volana de misy indray natona hoe SADC. Io SADC io zany de union des pays zay mipetraka aty an'Afrika australe. Zany Afrika australe zany aty Afrika atsinanana satria zalahy manana ny CEDEAO ny any Afrika andrefanany. De anatin'io zany misy 16 membre de mbola membre koa Madagascar satria tsy mahasakana ny fidiran'ny Madagascar amin'ny organisation régionale sy sous-régionale ny membre ny ONU azy sy ny Union africaine azy fa afaka orina ny SADC. De tam'vina koa nidirany tam SADC 2005 fa tam 2007 vao nandeha le protocole zay satria resaka commerce izy sy développement nananganana ny SADC io. De tam 2007 sika zay vao tena tafiditra tsara tao anatin'le SADC. De izy atomboko ny président tam'izany de ny président Ravalomanana napiditra tsika tao ary ny approuvé ny parlement ny député tamin'ny andro zany ny sénateur ny fidiran'ny Madagascar na ny adhésion tanatin'le SADC. Aiza moa ny siège ny SADC satria ny siège ny Union africaine an'le teneniko tao de ny Addis Abeba moa sika miteny azy any Éthiopie. De aiza moa ny siège ny SADC de le SADC zany ao Gaborone satria nalaza tam'ireny reny crise teto Madagascar teny andeha ny Gaborone hivory any Gaborone ao Botswana izy io ao ny siège ny le SADC. De katsika am'izay histoire zay fa nisy président fandimy zany napiditra atsika tao anatin'le organisation internationale. Ny farany de manana organisation sous-régionale tsika de nisy COI commission de l'océan Indien zay misy firenena dimy de membre anatin'io Madagascar, de France, de Comores, de Seychelles, de Maurice. Zay tsika no anatin'io. De tam'vina koa le Madagascar tafiditra tanatin'io tam 1984 ny adhésion tsika. De izy no mitondra tam'izany fotoana zany raha tsy diso de ny filohajaina Didier Ratsiraka paix à son âme satria izy napiditra tsika tanatin'io tao. De aiza ny siège ny am'izao fotoana zao satria présidence tournante io de ny président mauricianina zao no présidé azy teo de ao Maurice aloha zao pour le moment. De tsika manana membre de ao ny SG zay fantatsika fa ministre teo aloha ny SG ny COI am'izao fotoana zao na ny commission de l'océan Indien. De zay nilazana amitsika hoe zavatra efa nisy fa ela be io fa tsy mbola foronina. Fa am'izao fotoana zao kosa misy olona mitondra eo amin'ny fotoana hitondrany no misiéger na hivory ety Madagascar reo pays reo na ireo firenena reo. De izay nefa tokony ho tombon-dalana sy ho tombony hoatsika malagasy ny fandraisana an'izany fivoriana iraisam-pirenena zany zay hatongavana filoha-pirenena maro be eto amitsika. De zay le COI filoha-pirenena dimy zany. De misy sasany miteny hoe fa maninona koa iny filoha frantsay no tonga aty de ny président Macron zany satria la réunion ndraiky frantsay territoire frantsay io fa misy ny antsoina DOM de misy ny TOM de misy ny territoire d'outre-mer de misy ny département d'outre-mer zay ny fitenenana azy raha misy tao zao sy ny sisa ny fanazavana azy. La réunion c'est pays, c'est pas un pays, tsy firenena io fa DOM TOM département d'outre-mer na territoire d'outre-mer zay eo ambany fifehezan'ny firenena frantsay. Ka zay na hatongavany le président frantsay satria izy no président ny la réunion. De zay zavatra zay mila hazavaina amin'ny ankizy satria efa akaiky ny CP, akaiky ny BBC, akaiky ny BAC. Fa lasa zavatra diso no ampianarana ankizy hoe resaka fanjanahantany no hatongavany président Macron eto no hatongavany izy tsia membre ny COI la France. De mila pahafantarina atsika zany zareo ary manomboka am'izao zany de tsy ho tapahako tsony le direct satria ampianarisika zavatra diso ny taranantsika, ampianarisika zavatra diso ny piratanindrazana, ampianarisika zavatra diso ny zay afaka mijery atsika. Ary ny olona ndraiky Madagascar de manao écoute sélective itsika io. Zay nahatonga nandefa le hira teo le mandroso midina makagny zany tsika io mody mandroso fa mandroso midina satria ampianarina zavatra diso le malagasy. De misy zao ny organisation internationale manina moa ny sasany sisisisa misy zao mamambre Madagascar Conseil des droits de l'homme en Genève, misy tsika zao membre ny OMS Organisation mondiale de la santé mbola any Genève ihany ny siège-nio. Ao ny organisation internationale de travail na OIT de mbola any Genève ihany ny siège-nio. De maro be ny organisation zay natsina hoe
coopération multilatérale na coopération internationale de misy coopération régionale en Afrique parce que l'Afrique est un continent des invités régional izy satria eto amitsika en Afrique ety ihany l'Union européenne zao de coopération régionale koa nataony zareo satria en Europe fotsiny izy ho ny pays asiatique sy ny sisa sy ny Amérique latine sy ny sisa de coopération régionale américaine ny fitenenana azy raha SADC izy zany satria ny SADC de anatin'ny continent africain fa misy pays 16 pays enina amby folo zany no mpikambana am'le anatin'le SADC de zay ny antsoina hoe organisation sous régionale de mbola sous régionale ihany koa ny COI satria aty amin'ny ranomasombe indianina fa misy olo tena ny la France, la Réunion. Zay mba tiako hazavaina amitsika zany fa aza asiana commentaire diso lasa hianatra zavatra diso de andova zavatra diso ny taranatsika satria ovatsika le toetsaina ovatsika ny tantara ovatsika ny zavamisy ka zay ihany nitsetsatsiaritra ma publicista zany ma internationalista de mba malahelo sady menatra raha tsy hanazavany zany amin'ny vahoaka malagasy hoe izao nge ny fanazavana mahakasika an'ity zay natsona hoe relation internationale na multilatérale de misy une relation régionale fa misy kosa ny relation bilatérale ohatra zany coopération entre Madagascar et Chine fotsiny de bilatéral izy satria deux pays na Madagascar sy la France fotsiny de bilatéral izy satria deux pays na Madagascar sy Japon fotsiny de bilatéral izy satria deux pays ny manao le coopération sy ny fandrarahana sy ny fiaraha-miasa ka zay no nanazavatsika amitsika fa aza mandroso midina na mandroso mihemitra fa ndaotsika mandroso miakatra ary manomboka am'zao de tsy atao lavabe tsony le vidéo zany fa tsetsa tsiaritra iny natao iny fa marobe le time mahotenenina misy olona mandika vila zavatra de misy olona manimba ny toetsaina ankizy tadidizo nefa izanatsika reo fa mahay mamaky teny mahay mijery vidéo mahay miconnecte amin'ny Facebook sy ny réseaux sociaux rehetra de mahita ny zavatra tenenitsika sy ny hazavaitsika karaha vao misy diso de iny le diso ny entiny manao fanadinana iny diso ny entina entiny mianatra agny iny diso ny entiny misy argumenté amin'ny namany manao débat amin'ny namany nefa débat le base-n'le débat zany zavatra diso de aoka atsika zany tsy ho zarazaraina foto-kevitra am'zany tsy ho zarazaraina fankahalanana fa zay no mahatonga an'le hirany namana Soravaty zany satria rapper tsika koa rapper koa taloha de averiko ndray le voalohan'le hirandrizalahy reo inotsika azy hanaperako anty zavatra ty ka de raha misy de tia loatra le ton'le hira de tsy maninona fa heno fotsiny de jero fotsiny fa le zavatra natoroko sy ny hazavaiko teo zay ny tokony henona ry zareo zay itadiavy sasy amin'ny amatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiny amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetivaty hoentina animba ny zoso voninahitry ny firenena na eto toerana na eo anaty zao komborona ny zay le vonina io zao fa tsy afaka anao débat zao fa lasa lavabe de mandany megan'olona tsy nekeny sasany fa tanatina circonstance na crise le izy fa afaka manao ny daholo zay tehanao satria manana zony firenena tsirairay mandray fivoriana iraisam-pirenena zony firenena tsirairay zany fa tsy dirako le crise sy nahatonga le crise tany aloha fa izao ny tokony atrehisika hoe ndao mba asehosika n'le olona asehosika n'ireo firenena rehetra reo hoe ahoana le patrimoine culturel malagasy ahoana ny fomba ny économie misy eto ahoana ny fomba ijerena le social ahoana ny fomba ijerena ny lalàna afaka evokena daholo ange na ny code minier na nina resaka environnement sy ny sisa na resaka changement climatique afaka evokena amin'ny firenena reo iara angatana fiaraha-miasa zany tsy midika hoe fanandevozana na fanjanahantany satria mila misokatra atsika mila misokatra amin'ny firenena rehetra de mila mifanakalo hevitra de mila mifanakalo traikevaka de makasitraka tompoko